I Chine dia manana sisintany an-tanety lava indrindra miaraka amin'ny firenena maro manodidina azy, indrindra ny amin'ny faritra avaratra atsinanana izay misy an'ny Korea avaratra sy Rusia no mifanila aminy, ary Mongolia kosa ao amin'ny tapany avaratra. Ato atsimony, maro ireo firenena amin'ny faritra antsoina hoe continent indiana no miara mifanila amin'ny Chine, toy Inde, Bhoutan ary Népal. Manaraka izany dia i Vietnam, Laos ary Myanmar no eo amin'ny faritra atsimo atsinanana. Ao atsimo andrefana, i Pakistan no mifanila aminy. Tsy lavitra eo amin'ny tapany andrefan'ny Chine koa no mifanila sisintany aminy i Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan ary Tadjikistan. Tsy tokony ho adinona fa i Chine dia mahazo kely koa amin'ny sisintany miaraka amin'ny Macao izay tany Portugais hatramin'ny taona 770 ary koa i Hong Kong izay tany Anglisy nandritra ny fotoana lava talohany nanovana azy rotonta ho faritra manokana ho fehezin'ny Chine. Amin'ny ankapobeny, ny halavan'ny sisintanin'ny Chine amin'ireo firenena mifanila aminy dia manodidina ny 720 kilômetatra.